Martha Sota. Indray miseho no soratany Raminso Jacques Aimé. Ho velominy Régis, Hervé, Arsène ary Eric. Tovorazana mamontsy Jean-Jacques Andrinarivony no nikajy ny sedra teknika. Anjary liva mandana titosi. Orakizya, ao venga presida e. Atao Ramsey fa mandrosoa ianao a. Aoy. Odiny aty o. Mandrosoa ianao e. Mandrosoa Ramsey a? Ye, mandroso tokoa zany ko. Manao ni ianao presida? Tsaratsara fa misaotra manao ni ianao. Petrapetra. Esolo kely reto taratasy eo ambony sezy reto dia mipetrapetra. Miala tsiny fa tena mba bekrota. Fantatro ihany asapokon'olo ty mo. Tsy manelingelina be niany tatoatoko. Tsy manelingelina aloha sa tsy manelingelina mihitsy fa ono Ramsey a. Ino tompoko? Fa ohatra salama anganao zany sa maninona fa to mivala mihitsy nendrika eo zany androany. Tsy hitako izay lazainanao na salama na tsy fa tena voadonanjavatra natsiravana mihitsy tamin'ny sapotsy ary tena nandraiky narary mihitsy tato ato e. Raha ny tokony misy ange tamin'ny latsinaina nanao tatitra ty aminao momba ny fivoriana tany Ambohitra ivy iny fa tavela tao mpandrina hatramin'izay dia izao voatra mba metimety dia izao tonga ty aminao zao. Zay indrindra nge miandriandry anao ihany a fa hoe ngamba ozy aho hoe nisy nanahirana ny Ramsey dia tsy afaka nanao tatitra izy. Ka nitatitra mikasika amin'ny fivorianay aloha ngamba mbola tsy nio fa zavatra hafa mihitsy no andehanako aty aminao. Fa inona zany Ramsey a? Le lazaiko teo hoe voadonany zavatra mahatsiravina mihitsy aho a. Fa inona tokoa no nahazo anao e? Zao lizy. Nisy ny fivoriana tany Ambohitra ivy iny moa dia nilako teo tamin'ny sabotsy iny e. Ka le fivoriana tsy araky ny everana azy fa tena darazoka be dia maizina be vao vita e. Ny salasala mafy teo hoe atory sa andeha anezaka ody ny mpampianatra sasa nananatra na hoe aza mandira angaty amin'janona saingy tsy nihita fa sao dia lasa eritreritra ny any tanàna dia lasa ihany ianao. Zaka nitondra mofo kely isakondro dia iny ihany lasa ka teny an-dalana ohatra tsy dia nisy ninona antranga aloha e fa no ny fahiditra ny tanàna zava-doza inona Ramsey tena zava-doza mampiorikoditra le isika. Andlasy kely hoe Orakizy a avoy kely reto akoreto fa manao maloto ato an-drano ato. Zatra Ramsey tsy manina marina. Ahoana hoe eto tanàna aiza no lazainao? Ianao aloha Ramsey sao dia marina tsy ohatra niasatra indray ianao zany. Tsy maninona fa hitanao e tamberina atao tsy haiko tao indray le zavatra reko sitako tamin'ny sabotsy teo iny. Fa dia lozina sao dia misy raha mangatsika aloha raha mba meo raha mangatsika kely aloha raha zao tao presida. Misy ka roay hoa reo akory eo dia hitondray raha mangatsika Ramsey ainga nareo. Misaotra betsaka ka izao eny Ramsey hitanao ty lalana eto atsimon'ny tanàna ty le tsatsimo kely le alohan'ny makao amin'ny fiangonana. Indrindra ka akivony efa tamin'ny 12 alina latsaka kely teo vao tonga teo dia nisy feom-behivavy mikika mafy be mihitsy hitanao le trano ravo io tao. Ino ty lazainao? Zany mihitsy presida tsy voalazako anao mihitsy hoe tahaka ny ahoana zany feom-behivavy mikikika zany fa tena tonga dia nitsangamboly tateraka mihitsy dia nangatsika ny azon-damosiko ray manontolo iny. Ka tsy azonao an-tsaina ve hoe feon'iza le nikikika? Tena sarotra amiko mihitsy. Ny tiako lazaina nge hoe feon'ankizy sa feona tanora sa feon'olon'andra tena tilon-drano e. Misaotra tompoko tena misaotra betsaka. Feom-behivavy le izy aloha hitanao ohatrany lasikely aloha feom-behivavy amin'ny 30 na 5 taona eo ngamba le izy efa lehibehibe zany tena mahagaga mihitsy zany. Dia nahoana?
tena taitra be mihitsy aloha tamin'ny voalohany. Dia noho ny avy eo tena nalemy daholo ny lohaliko iray manontolo iny. Tena nangovotra amin'ny pararehetra mihitsy. Dia indraindray ilay vehivavy nikikika be mihitsy. Tena nikikika be. Ary azonao antoka fa avy tao amin'ilay tranondrava mihitsy ve le izy? Tena azoko antoka mihitsy satria izao hitanao le lalakely iny? Ka iny ange mandalo eo akaikin'ilay tranondrava mihitsy. Mandalo eo akaikin'ilay tranondrava mihitsy. Hitako iny. Dia ohatra ny avy eo amin'ilay alangoavy eo anatin'ilay tranondrava mihitsy mivoaka le feo tena mampiorokoditra hoa. Rangaty. Marina. Dia ahoana? Teo aho dia nanangona ny heriko rehetra dia nandrehitra sigara aloha. Dia molotro amin'izany ny pararehetra ny tanako saika tsy voarehetro ny sigara. Tsy voarehetro mihitsy manko e. Fa voaraiko ny afokasika dia indraindray nisy nikikika matiravina be mihitsy. Ohatra n'ireny le hitanao le kisovonono ireny. Ohatra n'ireny mihitsy président marina. Doza mihitsy marina. Dia asa aloha fa voarehetra any ny sigarako dia iny any nanezaka niazakazaka nandositra aloha. Eto ary tongotra. Lohaliko roa amin'io efa tena nalimatra n'ireny vorodamba mila tsy nahazaka ireny. Dia vao lasa kelikely indray nefa dia nare tena vy be mikoritsana. Vy be tena vy be dia be mikoritsana ahoana raha misy? Dia tsy haiko aloha président fa ohatra n'ireny hitanao le vavady le akitrakitra n'ireny. Ohatra n'ireny mihitsy. Dia indray aloha vao dia tavela fa avy eo teo loloako teo dia nandre feo teo vao tena tsy nahazaka intsony ny tongotra. Tena nandaty isa tsy nataoko. Tena ninjera tamin'ny tamo mihitsy. Marina président, marina zany tsy mamorona. Dia nandaty? Sao zany za amin'io fotoana io nandaty ny sigara mbola teny ambavako ihany ny vy nikitrakitrana be bola mitoy mitao andohako dia hitanao te hiantso vonjeo amin'ireny ampitandrina dia hoe tsy maintsy tonga aloha ka hiantso vonjeo amin'ny zareo dia nanezaka nitsangana satria tena tanao malasa lavitra aloha le nandady malasa lavitra ihany. Ka le vy mikitrakitrana zany mbola ireninao foana? Tena vao maika ny mafy beko ny président nga ahoana. Dia tafatsangana ihany dia nanangona ny heriko sy herisisa zany. Dia asa navita teo amin'ny 20 metatra teo angamba dia reko ny avian'le vy mikitrakitrana. Teo mihitsy aho vao tena nafantatra hoe tena avy eo amin'ny fasany ringara voavy tompoko tao le izy. Azonao antoka ve? Tena azoko antoko mihitsy hoa ary le vavahady vy eo amin'ny fasana no misy manetsiketsika. Tena le vavahady vy le manety ny fasany mihitsy ary ny tena zava-joza dia ity. Hitanao fa mandalo eo ny lalakely. Marina zany. Za zany me manatony io dia tsy maintsy andalo eo azy zany. Raha misy ny malasa dala tapoka président dia izay nahazo azy teo tena malasa dala marina. Kety ianao ty efa ondrakindrafana be mihitsy dia ahoana ny nataonao aloha? Dia ahoana ny nataonao? Eritsaina sisa. Fa ny tenako rehetra efa tsy nisy nilana azy intsony. Izay alehany alehany. Fa tsy maintsy tonga ao an-trano an'io satria ho faty. Tena hoe ho faty ito ary mbola tavela eto. Dia ilay herikely sisa tao amiko iny no nitondra ny azakazaka nandalo ny fasany. Azakazaka izany. Asa aloha na ahoana fa tsy haiko fa noho nandalo ilay fasana dia nijanona indray le vy mikitrakitra iny. Ohatra nahazo herikely indray tamin'izay dia ohatra n'ireny nananilatra eny fa ianao nga ahoana? Tsy be aloha za rangaty marina. Fa dia vao nidivo kely an'ilay fasana niverina indray le izy. Niverina indray. Le vavahady pasany mihitsy ange zany misy manetsiketsy tena manovongolona. Tena zay mihitsy. Fa asa nefa fa tena io mihitsy ka. Tena io vavahady mihitsy ka. Mahalasa eritreritra mafy ty raha ty raha izany. Ianao dia nanahoana rehefa avy eo? Ka zaho moa hoe akavonjy tao amin'ny apasitery. Satria tsy afaka hikely ny fasale mihitsy zany apasy. Tena zay mihitsy kanefa tsy fantatra ary tsy tsaroko mihitsy fa mivoatra fotsiny aho nandalo ny trano sy ny fiangonana ary dia iny nitsoka namonjy taty an-trano. Na tsy mboako amin'izany lasa ohatran'ny oram-panala ho
tena nangatsika do tena ko rehetrarehetra nefa io vao miazakazaka tena tsaroko hoe tsy tsaroko tsara tsony hoe izy nitranga hoe mba reny vady amanjanako ihany ve natongavako tsy naresaky ninona tsony fa vao maraina teo mpandrina vao zay voatrany natsiaro tena indray ty ramose tena za mihitsy lozina moa hoe président fa zavatra mety miseho naizanaiza tahaka zany fa izany tsy mbola sendra zavatra toy zany hatramin'izay efa-paheno tantara ohatr'izany aloha fa siranokely aloha ty tanànako mbola avisiana rankely fa raha tsy manahirana anao raha mihetsika zafady tena misaotra betsaka ohatra orakizy mba ilay tindray rano kely ihany eno ramose de zany nahatonga anao ohatrany mbola tsaratsara tahaka ty zao ohatrany mihoatrana mbola hoe valo arika be fa tsy mbola ho tsara aloha no voalazanao président tsy araky le voalazanao président io ka inona no fa ngah mbola vita an'izany fa ahoana indray rangaha ty ny tena tasokely anao nalaseritseritra mafy de zao hoy aho hoe reny fembezivavy mikikika be reno mbola tsy renga pastira zay tena nagaga nefa toerana tsy mifanalavitra ireo eny tokoa ny alatsinaina vao nandeha tany amin'inga pastira nanontany azy hoe momba le zavatra hafahafa reko rehetrarehetra teo tena mety mihitsy aloha no nataonao ramose ka ataovy ihany aloha ny rany de misaotra rakizy de nitantaraiky tamin'nga pasy ny zavatra miseho tamiko de ahoana ozy tamin'ny voalohany aloha de saika nafinjavatra ihany izy niolagolaka teo nefa moa de niaikany izy fa tsy zava-baovao aminy zavatra reko tamin'le alina iny ary mbola tsy misy dika loatra azy reo izy raha mitany zavatra iainany ao marina ve ramose za mihitsy ka tena ohatrany tsy te ametsiny angapasy aloha raha mahalala zavatra toy izany izy nefa tsy nilaza taty amiko andraso aloha président fa tsy ametsiny azy ianao raha tena mahafantatra ny zavatra anyseho tokoa fa ngah misy zavatra afaka ohatrany zany ko tena misy de misy tokoa tena misy fa ny azy indray ao am-piangonana amin'ny alina misy azy no miseho fa zao aloha ohatrany tapahako andesakao fa misy tsetsatsetsatsyaritra mikasika an'ity fiangonana ity mbola tsy nampianatra teto ianao ary na zaza mbola kely fa io toerana misy ny fiangonana io de veriko fa tsy mety ohatrany hoe disy tetika mako zareo nanorina azy io satria tadiliky tsara fa neverina tamin'izany fa hoe hitatra miaina atsimo ny tanàna kanjo izy ty lasa ny ekandrevana de zany nahatonga ny fiangonana io somary otra miataka kely ny tanàna eny fa move anakan'inona fa ny fijerika azo manokana de somary lasa lavitra loatra no misy azy io de ahoana hoe fa ino moa tsetsatsetsat eno ihany de nyresa angapasy ihany zava-miseho amin'ny fiangonana ny alina ao anatin'ny fiangonana tsy za ihany fa raha ny marina aloha de zao ndena andresako angapasy zany de hoe tokony ho izy misy mitantara zava-miseho aty aminao nefa tsy nanao zany izy hatramin'izao satria tsy tiany aparitaka fantatrao ihany ngambany fa sao andrositra ny olona de tsisy angona tso misy fahamarinana kely zany nefa de inona marina ary no misy atao de mahavarina ho président fa isaky ny alina ho de lasa toeram-pivorian'ny fanaratsy tena lasa fanaratsy moa le ilazany ngapasy azy matotoana angatra tsy fantatro zay ny fandiniako azy misy fanaratsy mihitsy zany za raha mihevitra hoe mpamosavy raha ny fitantarany azy de tsy mpamosavy mihitsy fa hoany efa nijery ny zava-miseho tao manko ny izy hitany eno tsara aloha ary de feon'olona maro tena hoe manako feon'olona maro manako ny zavatra reny de fotsifotsy lavalava ohatrany avy ny olona maromaro mihetsiketsika ranotrano de ary tena manoso reny ngapasy mihitsy le izy fa tsy vitany hoe mingongonona ary zareo fa manakorotana ny fanaka rehetra ao am-piangonana rehetrarehetra zany de ny vatapatony tena mifindra toerana matetika ary ny tena mahagagazy indray de zao
na ny harmonia mavesatra aza dia voatary ireo eran'ny trano. Nga hoana ry Président? Ina ary ty tantara ty Ramose. Ka ingam-pasy koa aza nge efa mba nanomboka hosorena sy vizana any satria tena izy rery no mamerina amin'ny toerana en'ireo rehetrarehetra fanaka be rehetrarehetra raha ny fiangonana ireo dia amin'ny alina iny. Dia ny fisy tsy samy laza ho fiangonana hoe ohatran'io ny antony lazaintsika teo samy laza izy. Ka ho raiky dolo koa ny mpiangonako. Tena zay mihitsy fa miverina amin'le resaka teo aloha hitanao le zavatra reko reo fantatry ingam-pasy tsara ny fisiny ary dia nanontany ny heviny momba an'ireo dia ahoana ozy tsapako tamin'ny famaliny aloha fa mahafantatra zavatra momba an'ireo izy fa izy tsy mety milaza fantatry tsara koa fa ny toetrany izy moa somary tsotso-piaina manetrinetry tena zay ihany. Za ndray aloha Ramose tonga amin'ny fitenin'ny ankizy hoe tsy dia halala ny toetrany raha mahafantatra zavatra izy mety asoana mety hanimba amin'ny fiainam-pokon'olona nefa mitanana manafina an'izany dia tsy azo ekeny zany. Zava-miseho eto an-tanàna ity dia mety hisy fiantraikany mihitsy eo amin'ny fiarahamonina ka mety hanimba ny saim-bahoaka mihitsy ka raha mahafantatra zavatra izy zany nefa manafina an'izany dia mety ho eloka eo anatrehan'ny vahoaka zany. Aza tonga dia tezitra aloha ianao Président fa zao ngamba ny tsinainana zava n'le izy zao nge nanaiky hiara-miasa ny ingam-pasy raha ilainy zany ary izay moa no antony fahatelo natongavako hiresaka aty aminao io le hoe fiaraha-miasa ingam-pasy io dia hoe ahoana hoe tsy maintsy mitady hevitra tsika zany ny amingorana an'izay zavatra hafahafa miseto tanàna zay. Mitady hevitra aingana dia aingana mihitsy. Eno hitady hevitra aingana dia aingana mihitsy tsika tena amingorana an'izao zavatra miseho zao satria tena maromaro nge ny voadona tahaka izay nahazo azay ary betsaka ny olona ho lasa daly eto raha mitoy zany. Tena marina mihitsy zany ary zao vao mitovy hevitra amin'ny apastera raha izany satria raha miparitaka tonga zany resaka zany ka mety ho monina eto ny olona marina mihitsy zany marina mihitsy. Fa ny tena malaza eritretange dia ny hoe any amin'ny toeran-kafa dia ny dahalo sy ny malaso ny manimba ny sain'ny olona fa ny tony eto amintsika izay tito zavatra hafa ka izay moa zava-misy Présidentko fa na ratsy ny tsongam-pasy azy izay no mety manakorotana ny sain'ny tony eto amintsika. Inona ry Ramose ny zavatra atao edina amin'izao lazainareo fanaratsy ireo? Araka ny fantatra aloha Président dia zavatra tsy vita mora io ka tsy misy zavatra vita mora ihany koa nge Ramose mikaroka hevitra no tsy maintsy atao. Tsy maintsy mikaroka hevitra marina mihitsy zay nefa hoa zavatra toytony araka ny fantatro tsy mba vitany tsotra fa misy karazan'olona nandalina momba ny toe-javatra toy izao. Ka mahalala ve ianao? Za aloha tsy mahalala fa mikaroka raha ilainy zany. Tena ilainy zay ty fa araka ny lazaintsika teo dia tsy azo resahana na amin'iza na amin'izy izy ty loha mitovy hevitra nganazika zao ny hevitra meko alalana ianao ataontsika taratasy ary tsy ilana ny fivorian'ny olona fa dia lasa ianao tadiavy zay olona mety ho hitanao anazava zao tareny zavatra zao dia baiko mihitsy no meko anao. Tena tsy mandahana zany Président fa Ramose aza asiana fahatsony tahin'Andriamanitra ianao. Président fa tena anao zay tratriny heriko fa tiako misy zavatra faefatra lazaiko ianao. Faefatra inona koa Ramose ny fanontaniana ny tena marina mihaino anao tsy maintsy efa nandalo eto aminao ny olona tiako lazaina matoa io olona io afaka mipetraka eto tanàna aloha aoka fa tonga dia azoko an-tsaina le tovolahy miakanjo mainty ambony ambany ohatran'ny misaona iny. Tena izy mihitsy Président fa iza tokoa aloha ny tovolahy fa tena variana mijery azy asa aloha efa telo andro angamba nahitako azy teto tanàna nefa ohatran'ny olona hafahafa ny fijery koa azy fa ahoana mivoaka kely eny etsena izy dia izay ihany no ahitana azy mandritra ny andro ray manontolo fa dia ao mihoatra any ao zay foana zay matoko mianatra izy kina ny havariana Ramose amin'izany vary ka mpianatra eny amin'ny ambara tonga ambony Antananarivo izy iny raha tiana ho fantatra dia mila toerana mangina ao izy fa manomana fanadinana. Mahavariana ihany na izany azako aza variana amin'izany ianao fa ty misy fanontaniana manidikitika
Président momba an'iny momba nyresantsika teo e hoe Ramsey ve ianao ve efa niverina nijery an'le toerana nandrenesanao an'le feombehivavy mikikika le tao anatin'ny tanyrava araka ny tantarainao teo? Marina tokoa zany fa tena adinika no laza zany teo, tena niverina tany tokoa aloha e. De zao nahita de tongotr'olona teo akaito. Fantatro fa tsy azoazo se mihitsy ny natongavako eto amin'ity tanàna ity tsy azam-bola miteny aloha se fa avelao aloha nazavy oka mantsy ho fantatro se fa tsy tonga amin'ny sitrapoko satria hoe nahare ny zava-misy eto fa le raha misy mpampianatra eto tonga ny antso avy any tonga tany amin'ny Antananarivo mihitsy izy zany ka oka aloha mbola hiteny any se rehefa aveo fa avelao aloha hitantara amin'seny fandehany zao le izy nantsona ho satria hoe misy zavatra manahirana amin'seho eto ary tsy vitany nantsona fa nikaramaina mihitsy araka ny fomba mahazatra amin'ny fikambanantsika ihany io se ny anse aloha tsy fantatro hoe fa ny amiko de zay de tonga tany zany le Ramsey tao tanàna nitantara tamiko ny zava-niseho teto ary toko fa zavatra efa fantatro se daholo ngeny zay nitantarainy tsy efa andro maromaro moa zay se ny teto efa maromaro mihitsy zay andro ny tiako fantatro se fotsiny aloha de zao nokaramaina anao ny asa fanadiovana ny anse mantsy fantatro fa fampiarana ny fampianarana nataontsika tao amin'ny fikambanana ny tena antondihany se eto zay mihitsy aloha ay tena tsara zay ka ary mendrim-piderana mihitsy se nanapa-kevitra ireriny ianao an'izany ise raha teo ny tsy afenina fa isan'ny mpianatra nahay mihitsy tao hoe saingy tsy mampangatsika ny hafanam-ponsia akory saingy zao saingy ahoany zavatra toytony de tsara ihany raha misy manampy se satria zavatra tsy vita mora miady amin'ny raha tsy toy zao zay aloha marina mihitsy zany ka zay no lazako teo hoe azoazo ko atsaina fa tsy maintsy somary sorena ihany se amin'ny natongavako eto nefa de soreo atsaina zany fa ifanampysika ary hoporofoko amin'izay zany fa raha hoe ny vola na karamomena tsy maninona mihitsy zaraitsika fa aza matahotra se raha ny voninahitra amin'ny fahavitana ny asa indray raha izy kio de atolotro an'se manontolo zany raha tsorina zany ny teniko de zao hoe mangataka fiaraha-miasa amin'se fa tsy isalovana ny fikasana se velively akory zay ny amin'iny fa avelako hiteny amin'izay nga se aloha fa ahoana aloha nahitany maître tsotra fotsiny tantarain'le Ramsey daholo ny zavatra fahafa amin'seho eto tanàna ary se koa tafiditra tao anatin'ireo zavatra fahafa reo ahoana tsara hoe maître laza izy hoe misy tovolahy miakanjo mainty iny tonga teto efa andro vitsivitsy zay to hoe mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony angahony izy zay de voanahenao hoe miakanjo mainty de azoko atsaina avetrano Fred zay hoa be resaka koa le Ramsey iny aza taonsehan zany fa no hevery mifampifandraiky amin'ity zava-miseho ty angamba mifisinse eto amin'ity tanàna ty aza ohatra ny zava-miseho no nahatonga eto fa tsy re fantatro tsara zany fa avelao any zany fa zao no nanontany conseil manahoana nefa aloha zao ny fandroson'ny asa se hatramin'izay tety ve eny raha azo lazaina inona moa fa tsy nandinika an'ireo zavatra hafahafa nyseho fotsiny ahy ary veriko fa efa nitantarain'le Ramsey anao daholo ngely izy ny zavatra tsy fantany angamba de niresaka ny fanaovako tamin'ny apastera teto zany avotro mahaliana zany se mazava ho azy ange raha izy no natonina satria ny andro tokony ny zavatra miseho eto de eo amin'ny faritra manodidina azy ny fiangonana ny fasana marina ny anse tena marina zany fa ny manahirana aminy de zao tena sokirina ohatry misikotrina mihitsy izy vao mivoaka ny resaka tsy mahagaga ane zany se nefa mba nahalalana zavatra ihany atray tena nahalako zavatra be dibe mihitsy ohatra hoe ny alina andevelana an'le taletsekoly teto no nanomboko zao fisehon'ny fanaratsy zao zay moa no nitsoninga pastera azy hoe fanaratsy mahaliny zany se marina fantatrao ny tantara amin'nga talian'ny sekoly
zay kosa aloha tsy nyresahana fa tena zava-dehibe mety ahalalana ny tarin-javatra ihany koa nefa ny amin'izay zany mihitsy ave hoe ny alina andevena anazy io mihitsy zany oinga pastira fa tsy zalo ny teny an'izany eny fa taiza moa izy iny nalevina tao amin'le fasana be kotaba be io mahaliana de mahaliana raha izany fa ahoana hoy se moa ty talety olona mpiavo mankony izy io fa ny vadiny aveza tanàna de tsy nitiraka izy mivady de nakakizy mipetraka tao aminy tsy de nikizy loatra moa zany satria tovavy teo amin'ny 12 taona teo eo le olona nalainy zareo efa tsy hisy mihitsy zany Zeto no anaran'io tovavy io ka tamin'ny voalohany de mety tsara ny fiarahan'izy telo kanso taty arina de tratran-dramatoa fa fampisipa tamin'io tovavy io ny atale de nitarika areti-po an'le ramatoa zany de nifaratra amin'ny fahafatesana asa fito taona lasa ngamba hono zay de ono arsy de nalevina taiza hono le ramatoa ka tamin'io fasana be kotaba io ka andramatoa zany io fasana zany mihitsy fasan'ny fianakavian'le ramatoa io mazava ninona mazava ho ianao toy izy aloha fa olazaiko seho ihany rehefa aveo de maty zany ho le ramatoa de ngiata lesy zety sisa no tao amin'ny trano raha ny vava mpiaramonina aloha de hoe enkoeto vady ngiata lele zety kanjo de tsy nisy nininina nandrasana ka nandrasana tsy ny vady ihany tampotampoka teo maty ngiata le de maty tsy narary tsy naninina fa de tonga de maty tampoka de vao ataoko hoe 2 volana lasa zany zay nandevenana azy tao amin'io fasan'ny vadiny io mahavariny zany se fa ono ary le izy moa tsy izy teo zety mba nakaiza eto tanàna ihany izy ka raha tsy diso aloha de eto ihany izy aiza moa izy fa mbola misy zavatra ray koa etsy zay tsy hitako mihitsy anazavana azy metra momba ninona indray zay ry ary vitsivitsy lasa ho azy zay de hitan'ny mpianatra tao amin'ny birao aloha ingatale ankizy telo natitra kahe tao amin'ny birao ingatale no nahita azy niasa teo fa mbola tsy nisy solona izy vao nahita azy izy telo de torana tao ary tena nitsofona mihitsy vao velonako sika ararse amin'izay fisehon-javatra ohatr'ireny sahirakirana ihany ko maika moa fa akizy fa tena mba vaovao amiko mihitsy zany dia ny fisehon-javatra toy izany moa tsy vaovao amiko fa ny hoe tsy nilazany ramose any amin'izay no ataoko hoe vaovao amiko ka fikajina ny voninahitry ny sekoly angamba no tsy adalana ny azy fa zao no izy ry Fred efa alina maromaro zay se no tsy natory fa nanara-maso ny zavatra rehetra nyseho teto marina aloha zay fa anio alina raha avelanse de aleo indray ny hotoizako aloha tsy raikitra zany metra tsy raikitra zany ka zay indray Fred sy tikirinantitra efa hatrany ampianarana ary se korsy de fa tena na tsy raikitra ho ava mitady fiaraha-miasa ianao de miara-miasa sika zay ihany sady zako nge te ampiseho aminao reo zavatra efa natriako eny arika misy famarinany ihany ny anseka anio aly sika de hijery reto fanaratsy amin'ny etsongapasy azy reto hatramin'izay nandiniako an'ity raharaty izay de natomboko teto amin'ny fasana ny fanaraha-maso zany zay fantatry efa mety ihany io ka avelo ianao aty tazano io fasana io jero tsara mario tsara fa amin'ny 12 latsaka eo de mari feo mbehivavy mikikitsika zany mario koa fa alohan'izay de mangina ny fasana hatramin'izao aloha ny feo indray de avy amin'ny trano ravily hitanao io io hita zao fa kely sisa zay le izy renao zay de andraso fa mbola isy indray rehefa aveo nge zay le fandrony tsy mbola tapitra andraso kely indray fa mbola misy fantelony zany zay ny fantelony tsisy fahefatra tsony fa miandro fotoana kely indray sika de
Orenao vavadin'ilay fasana fa mikitrakitra be. Andraso kely ange afaka eo amin'ny 10 minitra eo dia korota ny vavahady io. Zay reo tsasa tsy misy zavatra hoe hita fa hoe dia mikitra io zany hoe fa tsy zavatra hita mihitsy. Asa na amintsika somary mitazan-davitra na ahoana fa arono ary se ilay feom-behivavy sy tsy miverina tsony mihitsy. Tsy isy tsony iny fa itsy vavahady itsy no tsy mijanona mikitrakitrany. Raha tsy any amin'ny roa maraina any io tsy mijanona. Reo ny zavatra mahaliana eto fa ndenao endrika tsy ampiangonana fa anomboka tsy hoe fivorianao. Mahaliana dia mahaliana mariny ty raha ty se. Ny lakile ampiangonana zany efa any am'se efa nalaiko tao amin'ny pastera fa aza matahotra ianao e. Andao arika. Tsara dia tsara. Tsoroko am'se aloha fa dia ny fa lasa lavitra se eo mitanjaky ny saina matoa mahazaka an'ireny retsika teoriny le raha misepampianatra manko araka ny fitantarany dia nalemy ny lohaliny raha vao nare le feo sarotahotra ny dalinja. Tandremo-kely eto fa ohatry ny misy antsana malama kely zay so dia latsaka any ianao. Rehefa NCTNjery daholo mihitsy ange izany ka tena tsara ka tena mahafinaritra raha tahaka an'izay daholo ny mpianatra. Ko maître raha antoka tena mariny zany andraso fa voaika ny varavara-piangonana. Zay dia aleotsika miakatra ao ambony rihana fa ao no mahatazana tsara. Dahoarika eto tsika mipetraka. Jereo fa ho tonga tsy ho elo ry zareo reny fa tonga to vahoaka be reto izy eo amin'ny 5 ry zareo raha tsy mizatra maizina kely ny masonao tsy hatazana azy. Tazako tsara dahoarika dia jereo fa isy roa izy no maka an'ilay vatapaty reny lasa reny hitako asy tsy haritra izy ireo amin'ny vatapaty iny fa olanjainy iny dia rehefa avy eo dia atotany mafy eo amin'ny tany eo. Reto izy migonigony oatra ny tantely vaky ny tena mahavahina azy miady hevitra angambe. Reny ianako fa mitondra ny vatapaty hitanao dia jereo fa olanjainy izy menakavy iny. Zay jereo tsara dia jereo fa ho azerany amin'ny tany amin'izay. Zay dia jereo ndray fa Isaiaka an'le baiboly zao hitanao iny dia atotany amin'ny tany indray zao iny dia hoseny izy menakavy. Hitanao reo ny sasany indray manakotana ny sisa sy ny tabili. Hitako ka ary tsy mahagaga ary sy ingapasy raha miantso an'ireo fa naratsy zany mihitsy. Mazava zao se fa andao andeha. Andeha ahoana fa mbola misy zavatra hafa ataony iny. Andao fa mbola misy zavatra hafa ao ataontsika koa andao fa ampy zay ito fiangonana dia manaraha. Raha atotaly inge sy ny zavatra ataon'izy ireo dia fa mety avetana ny fiangonana fotsiny tsy misy afatr' izay. Minitra fa hoe mety mbola itiandrirana balina amin'ny harmonie indray zao ireo na andisa legy eo ambony altara na tena zay mihitsy fa ahoana aloha ny nalala maître an'izany ka efa milaza sy aho fa mety avetana ny mandraza fa ahoana moramora se fa iny le olona ny tetiaviko sy mpamosavy iny izy mihitsy saingy tiako ho hita aloha ny trano fonenany. Dao manaraka azy atoriana fotsiny tsika moramora dia ho hita eo misy azy efa oty zao izy iny zay mihitsy ary ahoana no iny ihany no araha tsy teny fa ririko nke misy ty ray ty ihany no mahaliana satria rehetra ene lehilahy daholo fa ity vehivavy azon'izay azoko ratsy ino ianao fa miditra ny trano mahazava amiko iny le izety manatsy seka. Ody Andriamatoa Président. Mandroso tompoko.
Androsotoa Mandrosoa manao ahoana ianao nga president? Manao ahoana ianao hainao Mandrosoa de miperapetraha elatsiny fa mbola tsy misy barao moa de misy tsiny eo andriamato president sady tsy jery korotana ato ihany koa ny atondia eny ary ka de manao ahoana mifandeha ny asa? Mandeha tsara loatra amin'izao ny asa ary efa mamaraparana zay zao ko. Mahafinaritra zany fa ono fangamo mifakalaly nareo roalahy mianaka reko hoe miray trano nareo. Ka ny olona ray aza nge andriamato president vao miona de mifakalaly eny ihany marina zany tompoko za aloha nitara amin'ny atsony ankizy tsy etsatsy ary ny iny fa araka miresaka amin'ny fanaovantsika teny an-tsena ankeo de efa nanezaka amin'ireo zavatra nampitadiavinao andraso fa roa le izy asa raha mety io eo ny 30 centimetatra eo ianao ary maranitra ny lohany mety mihitsy io andriamato president tsy de vavety loatra koa atony tsara io ka kelikely tozo mihitsy no izy ny fanotsy zany mety ka na mety tompoko de iny ihany angeny nataoko eny rehefa ianao aza ny sairanonako tsy nanahirana mihitsy ka fa inona moa raha tsy mahadiso no ilana azy iny sady dodina loatra ianao fa ho hitanao ihany re fa ono anahirana anao ve ara ampina anankiray tahaka an'ity so sanadria mantsy vao velezina marototy de misamaka sanadria tsy misy olana mihitsy ka nikizy ato an-trano ihany angeny nampanaovika azy reny de misaotra anao indrindra tsisy isorana tompoko fa momba n'le vatapaty zao ny voatery tsy maintsy le ingam-pandrafitra tsy nanana ny nanao azy ka efa mikarakara zay izy aoko ka ny momba ireo fitaovan'ireo moa no antondiako eto voalohany indrindra le vatapaty zany mety efa vonona anio ariva efa mamita azy mihitsy izy ao fa aza matahotra ianao ka vonona fa nahina ihany ny amatsy fa aza matahotra ianao ka de zao ny antondiako faharoa de niantso anao anatrika nio famarananay ny asa nampanovinao anay iatso aho ano alina matsy tompoko no ato farany ataonay ampiverina indray filaminana eto amin'ity tanàna ity ka tsara raha mba manatrika an'izany eo ianao iny tsy maninona na andriamato mpampianatra ihany keo aza de inona no ataonay amin'izany ny azoko sahady ny eritreritra ao nefa manome toky anao fa tsy misy zavatra atahoranao zany fa zahay daholo nanao ny asa rehetra ianao sy le ramose de ilainay eo fotsiny mba hanatrika rangaty za nge somary misy tosodra kely zay ihany ka sao de amono ahy nareo zao ny zany hoe tsy maintsy misy vavolombelona ihany nge le asa ataonay isak'izay manao oatra nytony zay fa zatra tsotra fotsiny kony nga president hoe tsy efa nahita olona namono kisoa na namono omby na eny efa nahita ka ka inona ary no atahoranao mitovitovy amin'ireny ihany nge zala tena mahazendana mihitsy nareo reto marina zay ka amin'ny 10 alina zany amin'ny 10 alina eo ngamba mety amin'ny 10 alina eo fotoanatsika eo amin'le fasana amin'ny 10 alina ino eo amin'ny fasana marina rangatsy fa hoany tsisy atahoranao zany fa zao ampandriniso aloha le ramose de zahay no ikarakara ny zavatra rehetra zao de zao mihitsy de iantso an'le fred hiaraka amiko any zay mety eny ary efa de ho hitako ihany zay atao sady tsy maintsy mandalo eto aminao ihany nge zay alohan'ny andehananay mialoha eny toerany akandreo le fitaovana zany le vata zao no aiko kely avonina fa za matahotra ianao ka de misaotranao mialohandreo mato president ary sady tsy andoko rano aloha fa aleo aloha angatadalana mbola maromaro ihany no manina amin'ny rahalahy mianaka eny ary tompoko fa ianao ty de tsy nirosona ny tsisy tsindrany amin'izay ndraika eny ary mandram-pionao an'io alina ary andreo mato president ndao ary
dia efa hitanao zany fa matahotra ny président dia vao maika kotsy. Tsara nge ny anatrihan'ny zavatra atao ohatrany tony mba alalany fa tsy asa vitavita mora ny netsony atsika, sady oporofona aminy fa mbola sarotra no misambotra dahalo mihitsy raha ty tena mila heritsaina vita setra zay zay aloha kanefa raha tapoka rahalandrany dia président dia ahoana ka za matahotra re zavatra tsy avelako anatiny akaiky mihitsy any zareo fa dia hitazan-davitra fotsiny. Na izany aza aloha na izaza nge mbola tsy tena mahalala zay ataony maître. Zay indrindra hoa antony ray tokony anatriany sehan'le famonoana io. Famonoana? Eny ho hitanseho izy fa tokony anontany se ngamba dia ny hoe fa izy no vonoana zay mihitsy. De ho hitanseho eo izy hoa fa ny zavatra tokony ho fantatry aloha dia tiako isy mbola resy tory tamin'ny maraina teo iny dia zana dia niresaka tamin'ny tile atao hoe zety. Ay ve dia ahoana tetsy atsena dia nahita n'Andriamatoa président raha teo koa moa dia ahoana fandeha niresaka tamin'ny zety aloha zay nga ahoana asa na tahotra na enatra na alahelo tsy haiko tsony fa ahoany no iveriny angamba hoe zandary na polisy fa dia nanahirana dia nanahirana tokoa ka ahoana aloha nitondranao niresaky io me angamba se fa hoe ataminy hoe tianao ve tsy hivoaka amin'ny alina sony maître kosa tena maratsy atsy tsy ratsy se zany fa fomba fikapohana ny lohany zany ary netiny nataoko satria fantatro ihany daholo nge ny tiako fantatra rehetra aveo ohatra ny fitiavany angatale ny nahatonga azy nivoaka amin'ny alina nahatonga azy amin'ny savy raha tianse sy ny sisa zany fa ny vokatra tena tsara dia ny nanalako azy tsy hivoaka amin'ny alina itsony ahoana ary andraso fa tonga tao trano sika dia aseho an'sy zavatra nalaiko tao an-trano tao. Aiza izany maître aiza ato voakely aloha ny varavarakely ahitanse azy tsara efa maizimaizina loatra koa atao trano zany ka io dia anaty arony ity tray maître biby lava iny ity io se ny mandotra raha mbola tsy fantatry re miampy an'reto vakany reto dia retsika io mitapakazo ary ty anaty boaty ity misy menaka fanositra rehefa hivoaka amin'ny alina tena misy menaka mihitsy fa ny tena mahafaly ary se dia ny ampiseho an'reto ampianatra amin'ny fikambanana satria tamin'se tao mbola tsy nahita nytoy izao se marina tena zany mihitsy aloha mahavariny reto izy fa zao no mba tiako fantatra raha ohatra ka raha ty saraka amin'reto zavatra reto ary zao le olona azony atao ve ny manary fotsiny andreo mety ino ngamse raha ilazako raha ataoko hoe na ho ariny sy any an-dranomasimbe any azy ireo mbola miverina eto mbola miverina raha izany ve maître inona dia tehirizako an'ireny zavatra mampidi-doza toy izany se neny tsy tian'izany ny olona ngerisy rehefa may amin'izay mahamay azy zay mahavita zavatra tsy ampoiziny zany tokoa zany ny olombelona ary ny zavatra toytony rehefa tafidy tao ndray mandeha dia hoety maty mihitsy zany no mahatonga ny olona rehefa miresaka mpamosavy ny voakala dia matetika vehivavy antitra no tonga ao an-tsaina za aloha taloha dia nefa nge foana mpamosavy eny fa amin'ireny olona mivoaka amin'ny ala ireny eriseka misy tena mbola tanora kely mihitsy zany fa izao se oka aloha sika akaina tsara fa anio alina zany no tena ady farany ary rehefa miteny amsehan'izay hoe makahain'izay dia fantatry se ngamba ny tiako lazaina azoko tsara ka everiko fa tsy misy zavatra andrasantsika ntsony angamba efa reto daholo ny fitaovana ka tsara nga raha voaina amin'izay ny fasana marina mihitsy zany ka eny ary tompoko
Ny lakileny vavahady sy ny varavaram-pasana vera misy tsy efany aminao daholo moa? Ie, efa tasa aloha reto izy tompoko. Iny tompoko ty ary mangovotra raha mise zany omeo raha mise fa ianao toatriny tsy de salama loatra izy zany. Tra mangatsika zany. Nga président koa izy zany ohatry ny hafahafany zao tsy maninona fa aloha fitainay mianaka ny raharaha masina ro lahy mianaka atao tsara mitazan-davitra raha ohatra ka de matahotra mafitaka zao nareo. Tena marina ny anao tompoko fa aleo zay somary atakataka mangatsika. Tsy misy mahadiro zany président fa zao mandeha mody kosa aloha tsy azonareo atao mazava somary oetsy anany eto fotsiny zay ka ary ny azy tompoko fa efa vovo daholo moa zany reto ny varavaram-pasana de androso zay rolahy aloha avy alao ibanabana tsara aloha Fred ny varavarana de avy ampio ampiditra ty vatapaty ity aloha mandrapisy rivotra tsara ao anaty fasana. Iny ary le jiro nga ataovy eto aloha ataovy eto mihitsy aloha lapsy io zay ary hoe ampiko ilay batanty zay mavesatra koa mety zany apetra moramora ao somary ataovy mahasisiny kely eto eto eo zay ao zay ny no mahatsara nytony fasana moderny tony se misy toerana malalaka tsara eto anoloan'ny varavaram-pasana sady varavarana koa tsy lana olona maromaro fa de ohatran'ireny varavarana etrano re fa ono aloha maître tazako teo fa toa efa somary finifiny ihany izy io ka ahoana ny fomba lalana angatale tsy araka ny resatsika reny zay no farany nampidirana tato de tamin'ny roa volana hoe se no nandevenana azy zany de tamin'izay tokoa sady tsy vitan'izany keo hoe faraka ny resaka reko de hoe nampiraisy toerana ho ny zareo izy mivady zany donc jereny fa ampy angamba zay rivotra zay sady sao de tareto sika ka sady hoe efa mifoly sy fefany zao kosa tony tsara mihitsy zany avinge risy aloha tsy lovo tsara tsy lovo aizany ny lakosinysy zay hitan'se reto tena marina efa azoko atsaina fa tsy ho sarotra mitady azy mivadika reto ambony reto zany ry zareo ka ingatale ihany angamba no avoakatsika etsy ivelany bataina zany ty zao satria ty zao no voaingana ty efa fifotoanako zay ka apetrao eto aloha ny jiro ray de mampirety anankiray sy ataovy etsy ivelany zay apetrao tsara tsy iny sy injery petraka tsara ka avy ary peo am'izay aloha ibatan'ngatale avy eto se fa izaho ibatany tongony mitandry am tsara somary fa vetivety zay ihany izy misy zavatra mitsiranoka be izy zany sy moa ao voatana tsy mbola nanao taky ty hatramin'izay voatana sy voatanako moramora am'izay moramora se tandrefitra voadona aloha se tandreo zay ary apetrao amin'ny tany am'izay zay mavesatra mihitsy de andraso aloha haka n'le jiro tavelo pasanao ary sezany keo ny ohatra ny varahotsany tsy zany fa mavesatra be ty izy nefa ny tokony efa oloa mbola variny se rehefa aveo fa andraso eo aloha
akan'le jiro vetivety aka aloha. Mandana re. Tena tsy mbola nanao tahaka ty hatramin'izay. Zay. Ty dia aloha jiro anankiroa no apetratsika eto dia ataoko fa ampy ireo apetraka sy etsy-andohany aloha ny jiro anankiray ampazava azy tsara. Io mangatsika koa zany andro zany. Dia aloha ty lakozika io eto. Dia meo kely amin'izay ry ny hazo maranitra sy ny maritoa. Reto ary. Ao misaotra. Dia izao ho tatahantsika amin'ny antsy aloha zany reto lamba mifono azy reto ka atomboka eo amin'ny kibony. Eto zany hatrany amin'ny lohany. Eo se mitana an'ity vahany kely ty. Ao azo se alefa. Orera pilomy se avao. Alefa se fa tsy maninona io tsy aloha ve ety nanaovana azy maître? Eto koa moa tsika efa nitondra ety ety anaovana azy. Tsy maninona ka. Fa zao tandremo fotsiny tsy hoetezany sehatra amin'ny kibony ka maître fa aiza kosa eo azy. Ary aza mangofotrotra an'io mose. Tsy miafafako. Zao ne tsara ny alalany se fa ty olo ty alohan'ny sokafany eto zany dia tsy niova mafimafy se. Tsy niova mihitsy fa ohatra ny tamin'izy vao maty reny ihany. Marina ve? Izay ho hitany se eo ne. Ao eteza moramora somary matevitevina le lamba fa ary aza maika se. Ao mafy io zany lamba mena zany hitako. Zay toy izy dia ao alefaso miakatra amin'izay. Ao sokafy kely zay. Hita zavatra. Koble mainty zany nanaovany zany aza taitra se rehefa mahita ny endriny. Fa ahoana so dia endrika orera be no misehoako. Samy loka am'se fa tsy misy mipika izy na kely ary. Eo isoro ty lamba kely mandrakotra ny tarehany ty. Io jereo amin'izay. Sokafako daholo zany. Alefasy hoe aza matahotra se eo Zay jereo amin'izay. Io tena mahazaingany ty maître. Tsy efa nilazako ve se izany ngiataly tena tsy niova mihitsy ny endriny. Izany hoiziko marina vitsy zay. Za zao mieritreritra hoe ahita tarehan'olona efa potika be ohatran'ireny efa nilazako tamin'ny film reny. Zao vitsy zay dia avy aloha hivelatra tsara aloha ny sorony ary aleo alaladalaka eto amin'ny tratrany eto. Raha mitsangana tamiko maître dia ahoana? Sokafana ohatran'izao mihitsy ohatr'izao zay ary tazatazany hoe se izy roa lahy teo sao dia lasa noty. Dia tsy tazako mihitsy mety ry lavidavitra ry moa fa maizina be mihitsy koa izany. Vazovazoko amin'izay za fa mbola ao tsara izy roa lahy ka. Ny masony seny tsy mahita azy fa tsy reny sofony senga zany nifin'izy roa lahy mikatrokatroka be zany. Ka maître za koa ary mba mitady katrokatroka eny ary jereo tsara ny fanao azy vazovazo maître ty ao jereo tsara. Inona nefa moa zany ny atao amin'ngiataly? Zay trosy azy tsy maninony fa ovonona tena ovonona amin'izay izy amin'izao fomba anaovantsika sy azy. Vangatsy efa maty izy. Mbola ho resaka lava be ny amintsika ny amin'iny fa raha momba an'izao aloha alao aloha atao zay tokony atao zao fotsiny atao andony se hoe rehefa vita ny ataontsika ary raha manaraka tsara ny torohevitra ho lazaiko ny fokon'olona dia azo antoka fa tsy mitsangany intsony ngiataly. Ka zao aiza le fitaovana dia tsapao tsara ny taolany eo ampovoan'ny tratrany za ve eo eto io hitanse reto zao tsangana tamiko eto zao taola tehezany dia eto ambanimbany eto no atsatoko ty hazo maranitra ty. Ao mazava am'se tsy atao mahazo ny torany zany. Ary somary atao avy teo aty le labozia aloha. Zao tsapaina fotsiny fiafarany ty taolany ty iny ireo misy maromaro milahatra eto ambany eto ary azagaky se fa indraindray izy tony mbola misy raha mivoaka rehefa voatsatoky ny azo zany ve? Marina tsy atao ihany ny aherisaina ary ngamaika fa tena ohatrany indraindray aza ondro se
tena mbola mihika mafy mihitsy le olona. Ingeza marina le zany se ka tapeny tsara ny sofony se sao tsy zaka ny se eo ny fitrenany talengy ery se ty marina tsy zavatra tsy sarotra io se mila helikely fotsiny tsy mitsangana izy si zay atsatoka eto am'izay zany ny azo sao takan'izao marina zao de vilezina mafy toko ahoana indray ary velezina iletika mafy hatrany amin'ny lamosiny mihitsy ao manisa telo de lasa oka aloha za nampitsofnako ray roa telo de tena mbola misy raha marina izy maître zay mafimafy any zay ka efa nilaza tamin'seny ary nanahoany ty fidradradradrany nampifirikototrako za rehefa nampitsofina mbola henoko teo ihany nefa aza manasy efa tsy nahare fanaitainana n'izy ory fomba mifotsiny reny ka nazara angary se tsy de raha jemoka ihany jereo ty izy maître jereo fa lasa ny fitina le rangaha rehefa kelikely eo azy io de gaky se fa ho lasa antitra mihitsy io eny ahitany tsy fahita maître marina ketrona daholo io tarehany io zavatra mbola tsy niresahanao tany amin'ny fikambanana mihitsy ny zavatra sala am'izao maître ka marina fanga moa de very se fo voalaza daholo ty zava-miafina rehetra eto amin'ity tany ty na de zany aza tsara vitana ange zany se nanatrika ny zavatra tahaka an'izao fa io aloha ampio apiditra azy atao anaty vata fa de karazany vita treto aloha ny asantsika zay olo avereny tsotsotra fotsiny aloha le lamba de sady mbola ho aseho nga président io zay vao hofatsiana ary to lasa maivana be le izy maître mazava ny zany ao zay ndeka roa aloha izy ro laha fa ho izy itsika ny varavaram-pasana de avoakatsika ty ivelany ny vatapaty zay vao iditsika ny vavady de ometsika n'Andriamatoa président ny vata de zay raisitsika ny karamatsika de hanoro hevitra kely ny fokon'olona de vita ny raharaha fa ahoana tokoa moa ny tena fandehany tantara ty maître ndeha aloha tetiavy izy ro laha fa tsy reko tsomban'ny fikatrokatroky ny nifiny teo ny zao manome tokansia fa mbola oroisahako an'sy daholo ny manodidina n'indra raha iny amin'ny mpiara-mianatra amin'ny serehetra ihany koa zay fa andeha aloha atso izy ro laha ary engany renitsy lasa vongan-dramomandry eo ambatsika ao aloha itedavy zany tongotroka raha tsy toerana ngasy taoriana tao ka ny olona sy nentana ave moa no miray toerana maître lalana ratsy ny automobile fieny mipoka marina raha saika tonga mandreraka mihitsy mandeha amin'itony automobile itony ka lalana 70 kilomètre ave ka raha ihany vao tonga eto Antananarivo mba tsy rariny mihitsy ka sady fantatro koa ne zay io fanone zay mihitsy andeha aloha hitady hôtely sika de toizako ny resaka mikasika niny asa goavana nataotsika hevitra tsara ny anao maître ka so ihany aloha fa raha tsy efa azotsika atoka mihitsy ny hoe narahan'ny président sy ny fokon'olona tsaka ny sy andavany torohevitra nometsika azy ireo tsy niala tany sika fa zao ary Fred e maître raha reny rehetrareny ary ny asa fanadiovana natao tamin'iny tanàna iny mety ho vitan'ny serery ve reny enao koa tohatry ny mamelively ako fa fantaninany de fantatra tsara fa tena tsy vitako mihitsy reny ka de afaka zany ny fahasorosorenany se tamiko tamin'izao vao tonga aza mena tsiny re maître raha mba fantanina ihany nge ny ahy afaka ve ho afaka re maître raha mba anjarako indray zao no manontany anao raha tsy mazava ohatran'izany ny resaka lasa mampiazoazo ka eny ary mihaino an'se ahoana moa le tale zany ohatran'ny hoe
izy zany ny tena ivony fikorotanana rehetra aseho teo amin'ny tanàna iny. Ny tiako lazaina dia hoe le tale no mivonona fanondrony ary nisy sorona teo amin'ny fasana dia nafindra toerana dia hatramin'ireo lolo tao am-piangonana ny tsy mipoitra tsony. Izety moa dia iny lasa daly iny. Dia andraso ary fa hoezahako fidiana amin'izay mifandeha amin'ny tantara. Sady mahazotohomana se fa mahazotohomana raha tsy marika tantara fa zao araka ny fantatry se efa ndraisantsika hoe nisakaiza tamin'izety ingatale. Zay moa no isan'ny tarika ny fahafatesana teo amin'ny Ramatoavadiny zany. Fa fantatry koa zay fa ny zavatra niseho tamin'izety sy ingatale dia ity zao ny andro ny ho alaina vady zety. Mba ho vadiny tale mihitsy zany mba fandrina mifantatsaraka mba mikely ako aloha irano dia nandrasany zany andrasany teny ihany zay mba ho fanapahan-kevitra ingatale. Nandrasany nefa mijery to karazany tsy tapa-kevitra mihitsy le rangaha. Zay zany le fandehany dia mifarana ny tantarany. Mahavandozany erisety resaka fitiavany ity mariny. Ary ngambo izy hoe rehefa tsy ho ahy ihany dia tsy ho anisa izay dia maty ingatale. Maty ingatale zany hoe namizaviny izety zany mazava loatra. dia izety no vocal ka ireny ody mahery be nitehiriziny tao nasehako an'se renika tsy mahagaga fa tena voapatany zety. Eno dia ahoana ny hoe eny dia maty zany ingatale. Asa na nisy fifanekena nataon'izy mivady. Ingatale sy mivadiny zany na ny tsy fahalalan'ny fokon'olona na tsy mazava tsara amiko fa ny fahadisoana lehibe na tonga le ny fisavoritany ireny dia ny nandevenana ny ingatale tao amin'ny fasana io. Fa ahoana metra? Tsotraka fantatry tsara fa ingatale dia mpiavy. Arak'izany tsy neken'ireo tompom-pasana zay efa milevinao amin'io fasana io zany ny nandevenana azy tao. Zay fotsiny nge tezitra noho zany izy ireo dia reny no fitroaka reny. Dia ny trano fiangonana ve no nilany vokana? Fomba fampisehoana fahatezerana mingam-pasy sy ny fiangonana sy ny fokon'olona fotsiny ihany reny. Ka tsy ngam-pasitera no kotabaina fa ahoana ny fanaky ny fiangonana no orsea mbola mafy noho ny zavatra rehetra ho an'ny ngam-pasy ane ny fampirimana ny fanaky ny fiangonana isa-maraina zao se ty mantsy raha izay feno koa manaraka every se moramora nga ny mandrereny varavara-pasana mikitrakitra ny isan'alina reny ka. Raha ny hevitro se zao dia hoe ngam-pasy no tokony mikendakendan'izy menakavy. Zany ohatra zao no tokony tsy nahavitan'izany reo razan'ireo se satria ngam-pasy koa ne manana ny hery miaro azy. Roa zay aza dimy se zay fa ny fomba hitandrareo ilazany tsy fahafaliany dia ny fanakorontanana ny tao-piangonana takan'ireny. Mazava amiko zany fa mbola tsy azoko dia zao izy ty olona nytitity ary inona nahatonga an'izany? Zety iny ary ingatale no mampijaly azy. Zany hoe namaly faty zany ingatale. Voalaza se tsy nikenina misaviana azy. Tena mahavarina izy ty metra. Ohatry ny nofo ratsy. Edy mbolo nofo ratsy noho izay aza no hitany seko. Ahoana indray metra? Eo avetsy se jereo tsara itsy rangaha varotra kitahitsy. Io somary mitongilana avetsy ambaravarakely. Eto ny lohase jereo ohatry ny miondrikondrika io izy. Hitanse io somary misaron-dola izy. Hitako hoe voasarona ny indriny fa izy io metra ngatale io. Leo metra leo marina vazivazy zany Fred tsy ngatale zany io fa ianao manapaka lalàndrano mihitsy. Ndeha aloha avy ny vidy sakafontsika dia ndao andeha hamonjy ny akany fa ngatale fa mandry be-danana. Mampanofo ratsy mihitsy ianao ty metra. Efa miaina am-pilaminana nge zay ngam-pasy ry président indrindra moa fa le raha sery ny fokon'olona koa ataoko fa tsisy anakorotana azy ireo tsony mihitsy ka engany.
Sota sopo. Indray miseho no soratany Raminsoa Jacques Aimé. Novelominy Régis, Hervé, Arsène ary Eric. Tovorazana Mamony sy Jean-Jacques Randrenarivony no mikajy ny sehatra teknika. Anjaro liva no nanatokosy.